eny ary fa le miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity zay mbola omeny tompo atsika indray afahantsika mifampizara, afahantsika mifampitondra sy mifampitatana mandrakariva ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Satria izay ny atondiantsika eto. Amen. Androany isika dia ifampizara afatr'Andriamanitra indray dia tsy hamaky andalatsoratra masina fa efa fantatrao raha teo hoe aiza ny misy ny tantara izay fampiresahako amin'ity andro anio ity izany. Ao amin'ny bokin'ny Lioka toko 7:20 ao toko 5:10 toko 5:10 ka. Ao amin'ny Lioka toko 5:10 dia misy tantara izay haitsika rehetrarehetra. Iza mahay hoe inona ny ao? Zanakadalany ao. Mila mamaky baiboly tsara tsika manjary tsy mahay. Misy mieritreritra engany ka tsisy eritreritra ny amin'ny salamo misy zanakadala. Fa mba farafaratsiny aloha eo amin'ny testamenta vaovao no misy zanakadala zany farafaratsiny indrindra mba fantatra hoe Jesosy nanao an'izany. Dia ao amin'ny tantaran'io zanakadala io izy io dia sarisary izy io nomeny Jesosy mikasika ny olona anankiray izay tafaverina ao amin'Andriamanitra. Ny olona anankiray izay tafody ao amin'ny Kristy. Efa nisy fotoantsika mifampizara hoe ny Lioka toko 5:10 ray manontolo dia manome sary ny fodiana. Natao hoe fodiana dia fatao no ny ala dia miverina indray. Andriamanitra tsy maka olona hafa. Andriamanitra tsy manangana olona hafa. Andriamanitra tsy mitady olona hafa. Fa zay efa tao no ampodiny. Ao bokin'ny Efesianina izy dia milaza an'izany. Efesianina toko 1 angamba mitantara an'izay ny apôstôly Paoly hoe itsika ozy izy dia fony mbola tsy ary fanorena zao tontolo zao dia efa tao amin'ny Kristy isika. Ianao zany mbola tsy ary saina, ianao mbola tsy ary ninina, mbola tsy teraka akory raha aman-dreninao sy ny razambe anao tany dia efa tao amin'ny Kristy isika. Fa tsika mataranaka Adama atsika dia tafasaraka amin'Andriamanitra fotsiny. Dia misy vanim-potoana anankiray izay tenin'ny tenin'Andriamanitra ny bokin'ny Galatiana toko 7 any hoe raha mbola zaza mmpandova ozy izy dia tahaka ny andevy any izy mandra-pahatonga ny fetrandro voatendriny rainy. Dia zany hoe misy ny atao hoe fetrandro voatendriny rainy. Dia io fetrandro voatendriny rainy io mahatonga ny olona anankiray mody. Zay mampatonga antsika tsy mametsy ny olona izay tsy mety mibebaka. Zay mahatonga antsika tsy manery ny izaniza hibebaka. Satria tahaka mampody olona anankiray, olona izay tsy tao amin'ilay trano hatramin'izay ny ainany, dia forsenao fotsiny endana ho amody any amin'ny dadanao iza ozy. Dadanao aiza, tsy fantatro zany olona tantarainao zany. Fa ny olona podiana dia ny olona efa tao ihany dia miverina avy eo ary ny asa fanamasina mahatonga n'iny olona iny tafaverina. Zay ny tantaran'iny zanakadala iny. Tao an-tranony rainy izy dia nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy aroiny zandriny ray eo omeo any fananako fandeha dia nomeny any ny anjara fananany ny atsasany dia lasa izy nandeha tany nandany ny fananany rainy tamin'ny fiainan-dratsy sy ny vehivavy janga maro isan-karazany. Rehefa lany zany lasa izy miverina nampodiana. Isika raha lasa nabavy ao anatina tontolo izay ferana amin'Andriamanitra dia araka ny lazaiko izay tsy misy olona tafody amin'ny tenany zany fa matoa tafaverina dia zanak'Andriamanitra izy ary fanahin'Andriamanitra miantso ny zanany afianao mody fa zanako ianao. Fa na hetsika ina ataon'ny olombelona io na n'oloteny izy na nanao an'izao izy na nanao an'izao izy, raha tsy misy ny fanahin'Andriamanitra mampody azy sy mampiverina azy zay ambarany asan'ny apôstôly toko 2:7 ary voatsindrona tampony reo olona ireo dia nilaza hoe ry rahalahy inona no ataonay dia tsy afaka manao ninino ny olona io. Fa asainao bebaka izy, asainao manao an'izao izy, asainao manao an'izao izy, fa tsy misy zavatra tsy velona ny anatiny any, misy zavatra tsy miaina ny anatiny any satria tsy ao amin'ilay fanahy mahazanaka. Rehefa tafody amin'izay ilay zanakadala dia zao ny zavatra izay nataon'Andriamanitra, zao ny zavatra izay nataon'ilay rainy taminy. Nody avany izy dia ozy izy raha eo efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao tsy mendriky ny atao hoe zanakao intsony ataovy ray ho isan'ireo mpanomponao fa ny rainy namiana azy
dia nilaza hoe vonoa ny ombina fa tafio lamba izy asio kapany tongony asio peratra ny tanany fa ity le zanako efa very fahita indray ary efa maty fa velona indray dia nanao fetary zareo. Ny teboka voalohany ao anatin'ny tontolo fiarahana amin'Andriamanitra sy ny fanompoana an'Andriamanitra dia ny fodiana ao anatin'ny tranony ray. Dia rehefa tafody ny olona anankiray dia manao fety aloha. Amen. Zay ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ka misy fifaliana lehibe amin'ny mpanota ray izay mibebaka any an-danitra. Dia rehefa fifaliana lehibe any an-danitra, fifaliana ihany koa eto ambonin'ny tany. Dia rehefa faly ianao dia tafaraka ao amin'ny tompo ianao dia misy zavatra voarainao be dia be. Zay zao tamin'ny tafody tena misy asan'ny tompo be dia be mihitsy any anaty. Gaga mihitsy ianao, mirakla tsy mirakla tonga daholo ty rehetrarehetra ty. Zay le fifaliana lehibe dia mahazo zavatra aloha. Fa rehefa mandroso amin'izay ny vanim-potoana, satria tsika hiditra eo amin'ilay tapany faharoa amin'ny tantaran'ny zanak'Adala izay tsy nosoratana, za zany ny amorona azy. Fa nefa raha manana tsofina zanak'Andriamanitra ianao dia hoeninao hoe zay tokoa le izy, satria ny tenin'Andriamanitra sy ny fanambarana tsy mifanohitra velively. Ny tenin'ny Kristy dia tsy mifanohitra velively. Ny teny ambaran'i Jesosy dia tsy mifanohitra velively amin'ny ambaran'ny apôstôly, ary ny teny ambaran'ny apôstôly dia tsy mifanohitra velively amin'ny ambaran'i Jesosy. Ary raha avy amin'ny Kristy ihany koa paster Tovy dia tsy mifanohitra velively amin'ny fanambarana rehetrarehetra, na ny an'ny apôstôly na ny an'ny Kristy ny zavatra izay tenenin'ny vavako. Fa raha mifanohitra amin'ny zavatra izay nambaran'ireo olona ireo ny zavatra izay ambaran'ny vavako, na dia miainga amin'ny verset biblika ary dia tsy avy amin'ny Kristy ahako, fa avy amin'ny tenako sy avy amin'ny sitrapoko irery ihany. Fa rehefa ny zavatra izay ambarako tsy mifanohitra fa mifampitohy ary manamarina ary maninona moa ty izy ity, manohy ny zavatra izay ambaran'ireo olona ireo, dia izay no midika fa ny tompo mampiteny ary maniraka. Rehefa vita ilay tantara ilay zanak'Adala ary nampodiny izy, vonoina ny ombina fa, nasiana peratra ny tanany, nasiana akanjo ny vatany ray manontolo sy sisa rehetrarehetra, nesorona daholo izay masisisiso rehetrarehetra. Satria tany ampiandrasana kisoa tany misy fofofo kisoa. Ary ny tantara raharaha ao anatin'ilay izy dia zao tena misy sary mihitsy ny zavatra iny. Atsika mety mahita hoe ohatr'izay fotsiny le izy. Fa ny tena sary ao anatin'ilay izy dia zao ny jiosy dia olona farak'izay fady kisoa. Nefa ny tantaran'ilay zanak'Adala dia tsy vitany hoe kisoa fotsiny, fa olona miandro kisoa zany raha lasana bavy miala tsiny ary mifony enganeka tsy hisy mpiandro kisoa zay manaraka amin'ny pejy. Fa misy fofo tay-kisoa nge zany. Tsy vitany hoe kisoa fotsiny zany. Le kisoa efa maloto fa mbola maloto le maloto ihany koa, mbola nanaraka avany. Ary zay ny nampatonga n'ilay zanak'Adala mihitsy ny tena extraordinaire ny tantarany. Hoe enao jiosy, enao fady kisoa, dia enao nefa mody avany fofo kisoa tsotro zao no eny, ary fofo tay-kisoa tsotro zao no eny. Fa tena azon'le rainy natao mihitsy hoe tena raha mbola masisisy fotsiny amin'izao mba tain'ondry na tainosy na tainomby ny verina avany mba azoko nandeferana. Fa dia naninona rangaroa ny dekisoa ny nandrasana. Dia tena manao tsinitsinina ny fivavahantsika mihitsy ianao, fa fantatrao fa fady ny razantsika ny kisoa, dia nefa kisoa mihitsy ny nandrasanao. Zany hoe tena nanao zavatra faratapony izay tsy azo andeferana ity ranamana atao hoe zanak'Adala ity. Izy dia nanao ny zavatra ratsy indrindra, ny fananany rainy laniny tamin'ny vehivavy janga, laniny tamin'ny namana rehetrarehetra. Ary mifananana misitona namana, fa ny tsy fananana mampitsoaka namana. Rehefa manana ianao avy daholo izy rehetrarehetra. Ozy izy le sarisary anankiray naseho an'ny olona hoe za rehefa manao projet reto ny olona manoana, fa rehefa mety ny projet reto amin'izay no mitady arrosazy, tonga dia feno ny stady. Naomby kosa vao mahita anao ny olona miaraka amin'ny tomobily arrosazy aloha zay mahita rehetrarehetra, hatramin'izao olona tsy fantatra sy tsy piresaka rehetrarehetra zao tonga daholo. Dia tahaka izany ny tantarany zanak'Adala. Lamina fiaina, nanam-bola izy, nanana zay tokony atao, tonga daholo ny namana. Fa rehefa lasa ireo rehetrarehetra ireo tsy hita daholo le namana. Dia eo amin'izay zanak'Adala izy rery ihany sisa
no nitolona tamin'ny fiainany teo. Rehefa nody izy raha lasanabavy dia tamin'ny mpifaliana nandraisan'ny rainy anazy, tamin'ny famelan-keloka rehetrarehetra, tamin'ny famindrapo rehetra, restauré ny fitiavany jerenao tsara, tsy nisy nitsana na dia kely ary ny fitiavana naseona rainy na dia lany ary fananany rehetrarehetra. Zany raha te ilaza aloha voalohany indrindra hoe na inona mety vitatsika, na inona mety nataotsika. Ianao zay maheno an'izao afatra izao, na izy ianao na izy, na inona na inona amin'olombelona dia misy natao hoe sazy farany enjana indrindra dia ny famonoana ho faty. Rehefa ny olona manao ratsy faratapony, rehefa ny olona manao ratsy izay tsy fanao enao tsony, dia tsy azo amindrana fotsiny ary tsy azo avela tsony ny elo. Fanen'Andriamanitra na inona na inona, na namon'olona na nijangajanga na nanao azao na nanao azao, tsy fanomezan-drariny ny ratsy natao zany. Fa ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tena intacte ny fitiavan'Andriamanitra, ary mampody an'iny olona iny sy mamerina n'iny olona iny eo amin'ny toerana izay nisy azy taloha. Jereo tsara ilay tantara ilay zanakadala, fa ilay zanakadala dia nietrehitra fa nohony amin'ny zavatra izay nataoko sy nohony amin'ny zavatra izay vitako dia zao ny plasy mendrika ho aho. Ny apôstôly ihany koa nietrehitra an'izany, ny apôstôly Paoly. Zaho izy raha ny tokony ho izy, dia tsy tokony ho atao apôstôly zany, satria zaho dia efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra. Tena fantatry Paoly fa ny péché faratapony, ny fahotana faratapony tsy fahotana vitan'ity vatany ity. Tsy zany ny fahotana faratapony, fa ny fahotana faratapony dia ny fahotana contre ny Église du Christ, manohatra ny fiangonan'Andriamanitra. Io no nanoloran'ny Kristy ny fiainany, ary io no mahasari-piaro azy. Ary ny fikitikitiana an'io, jerenao tsara ny zavatra izay nambaran'Andriamanitra mikasika an'i Israely, izay olom-bo fidy ny ara-nofo. Zay mikasika anao dia maninona? Kasika ny anakandriamasoko Jehova. Aloha anatina teny malagasy kely, iza malala an'izany atao hoe anakandriamaso zany aloha. Tsagnano ny tanany. Andriamanitra tsisy mahay. Zany anakandriamaso zany io maintimainty eo ampovoan'ny masonao io, tsy azo kitikitiana io. Le fotsifotsy raha maratra mbola mahita foana ianao, fa le maintimainty eo ampovoany io raha maratra io jamba. Dia hoy Andriamanitra izay mikasika anao Israely dia mikasika ny anakandriamasoko. Zay ilay mpandova araky ny nofo. Manahoana kosa ny fahasarotam-piaron'ny Kristy, ny fahasarotana piaron'Andriamanitra ny amin'ilay araky ny fanahy. Hozy Paulette, za tena tsy tokony intsony, tsy azo ekena intsony, fa zany namindran'Andriamanitra fo, satria maninona? Ilay fitiavan'Andriamanitra dia intacte, tsy voakasika mihitsy. Za te ilaza aminao androany, raha ohatra makasika anao le izy, fa raha tsy makasika anao le izy tsy natao anao, intacte amin'ny fitiavan'Andriamanitra anao, na inona na inona. Zay taloha zay asaina mamerina, mahampatsiahy ny tena, ny fahotana, vita rehetrarehetra, manomboka amin'ny nangalatra goavy ka hatramin'izay farany ratsy indrindra. Zay nangalam-pina ny tadidina daholo, le nangalaboly tadidina daholo, le nindram-bola tsy naveriny tadidina daholo, ibebahana amin'ny ranomaso sy amin'ny kapisily eo anatrehan'Andriamanitra. Dia ilokalokanao hoe manomboka androany aho Andriamanitra tsy anao intsony. Jerenao tsara mihitsy ny fampianarana omen'ny tenin'Andriamanitra. Eo amin'ny bokin'ny Luka 5:12, fa tsy nisy ny rarahin'ny rainy izay fona n'ilay zanakadala. Ozy izy le zanakadala niazakazaka avany, tsy niazakazaka moa izany fa efa matin'ny anoanana. Mandringa avany miaraka amin'ny tena, raha eo efa nanota teo anatrehan'ny lanitra sy teo anatrehanao, tsy mendrika ny atao hoe zanakao intsony, ataovy ray ho isan'ny mpanomponao aho. Fa ny rainy tsy te halala, tsy anaka. Dia ny fihininy le zanany, dia niteny tamin'ny mpanompo izy. Izy tsy niteny hitanareo ty zanaka ty, zay rehefa fona tantarainy erak'izay vazamotra zao, nody tao angeny anao e, nody tao. Fa fofony zany tsy fofony. Ny akanjo tsy azo lazaina akanjo soa fa serpiera mbola tsara. Ny kiraro ny ilany Adidas, ny ilany Skibido, ary le Skibido efa misy trombone ao ambaniny, zany ny tranga tao. Ny faladia atao vodi-tongotra sola be, boribory be, tsy isy makapa azy tsony. Ohatr'izany ny olombelona mantsy rehefa misy ihany, indrindrindra amin'ny samy mpirahavavy, rehefa bebe zay izy mahita ny rahavaviny avany ny tantara. Fantatro hoe bebe rehetrarehetra ireo ny tantara, ny adalanao rehetrarehetra avany. Vao tantara amin'ny antsipiriany.
fa nen'le zanakadalina anao manginy ianao tsy zany no ilaka fa tafody ianao zao restoreko ny toeranao amin'ny fiarana amin'Andriamanitra tsy resaka fitanisana an'izao sy fanaovana an'izao fa fitiavan'Andriamanitra veriny aminao. Nisy fotoana nanazava n'le anabavy zay izy na nyresaka tamiko resaka fifonana resaka famelan-kely ny fifonantsika ngeo raha lasy anabavy mitovy amin'ny fifonan-jazakely zazakely namaky kopy de mifona de inona moa dika an'le fonana nga mampiverina an'le kopy sa mampiantoka an'le kopy sa rehefa vaky le izy de avy mifona de hoe ty volaneny azaza 5 taona zany ty solon'le kopy neny na hoe hosazinao izy satria vaky ny kopy de zao tsy mihina gotera volana aloha fa mitovy amin'ny fonany iny zazakely iny fona fotsiny izy ho fampatsiarovana anazy sy atsapany ny fahadisoana izay vitany fa ny kopy vaky de ianao ray aman-dreny any manolo azy de tahaka izany ihany koa nen'Andriamanitra zavatra izay atsapantsika fotsiny hoe nanao tsy mety tsika disotsika ratsy ny zavatra nataotsika fa raha nadio ny fahotantsika aza mieritreritra mihitsy fa rehefa mifona ianao de voavela ny eloka ho anao. Jesosy Kristy ny manadio an'iny maimaim-poana Jesosy manasany iny hatramy voalohany ka hatramy farany rehefa tafody ny zanakadala vita ny raha rehetrarehetra tafody ao amin'ny tranony rainy amin'izay izy de ny fiainana amin'izay zay aina n'lay zanakadala de tsy fiainana voalohany indrindra aloha tsy fiainana mpanompo fa ny manaraka an'izay zay tokony ho fantatritsika satria ny akamaroantsika tsy miaina n'le izy de fiainana zanaka amin'izay ary fiainana zanaka ao anatin'ny tokatrano raha lasanabavy tsy mitovy amin'ny fiainana vahiny. Ny fiainana vahiny ao anatin'ny tokatrano rehefa ampidirinao ny vahiny de mipetraka somatsara izy tsy misy vahiny izay hoe miditra ao anatin'ny tokatranonao de na de miteny ary vazaha fait comme chez toi de tsisy vahiny mihitsy mitsofoka any an-dakozia de manasa vilia de miborosy-trano de karakara tokatrano ao de mitsotsotra ao ambony fandriana anareo ao ka ozy izy ianao tsy fait comme chez toi koatr'izao chez moi vao tonga de mitsotsotra de iny koa ianao manao an'izay tsy possible zany fa ny vahiny de manana ny fiainany ary mipetrapetraka amin'ny sonaninaniny. Androantsika iresaka mikasika ny fiainany zanak'Andriamanitra ao ambadiky ny fiverenany ao am'rainy. Ny fiainany zanak'Andriamanitra ao ambadiky ny fiverenany ao am'rainy. Nandritra ny vanim-potoana maro alasenabavy ataoko hoe nisy ny vanim-potoana izay fivilanana zany hoe ny vilana ny lalan'ny fiangonana. Rehefa niainga atao amin'ny tantaran'ny asan'ny apôstôly toko 2 sy toko 7 ary ny toko 4 ary ny toko 5 de azonao vakiana tsara fa ny fiainam-piangonana tao anatin'ireo tantara ireo de tena tahaka ny fiainana ankohonana. Azonao le fiainan'le zanakadala tafody tao an-tranony rainy daholo le olona rehetrarehetra zany natonga an'ireo nanana toepo niara-ny vavaka rehefa tafody ao an-tranony rainy ireo olona ireo rehefa ny olona ny tafaverina ao anatin'ny trano anankiray rehefa ny olona no mipetraka ao anaty tokatrano anankiray de tsy manana zo izy ary tsy fiainana tokatrano no hoe samy manao zay tiany atao samy manao zay mety aminy. Mety aminao ve raha ao anatin'ny tokatranonao tsika tsy resaka n'le bebe hafahafa reny fa reny mantsy hafahafa amin'ny fiainany fa hoe tena ianareo samy ianareo de manana fiainany ao ny zanakao de ohatra zany zao hoe mikarakara tokatrano de ao anatin'le tokatrano vita sakafo de alain'ny ankizy ny sakafony de lasa izy any ambony mihinana azy ambody tele de vita zay matory izy atery ny vilia merci maman any de lasa izy matory lasa izy mianatra zany hoe io chambre io lasa anazy manokana ary lasa tokatrano ao anatin'ny tokatrano tsy mety aminao zany fa ny élément rehetrarehetra ao anatin'ny tokatrano sy ao anatin'ny fianakaviana de misy fifandraisana avokoa atsara an'ilay tokatrano sy atsara n'ilay fianakaviana fa tsy mety raha ohatra ka samy manana ny fiainany ao anatin'ny tokatrano. Ianareo rahalahy raha mieritreritra ianareo fa mbola taka le fiainanareo tamin'ny mbola célibataire no iainanareo ihany ao anatin'ny tokatrano. Misy olona be deaibe miaina ohatran'izany taloha izy célibataire any amin'ny namany ihany foana miditra tokatrano izy mbola ohatr'izay ihany koa ny fiainany tsy mety aminao le manambady fa aloha ihany ianao miaina le fiainanao célibataire taloha de any amin'ny namanao de milamina tsara ianao
fa rehefa manambady ianao dia tsy fiainana enao intsony fa fiaina tokantrano no iainanao. Rehefa tafody le zanakadala taloha izy anivelany tokantranony rainy, dinona ny nataony? Mamely tena, manao zay mahafinaritra azy, manao zay metimety aminy. Ary zay nampitsoaka angara igny tao an-trano ray igny, izy tsy matakatra mihitsy. Isan'andro zao ve dia mamoaka ondry, isan'andro zao ve dia miandro omby, isan'andro zao dia manome vilona nreto, isan'andro zao dia zao, isan'andro zao dia zao. Dia ozy izy hoe raha io leobe a, alao za ody tsy hoe alao za ody moa zany fa alao za andeha me ho any anjara fananako, alao mba ho ana am'izay, alao za mba hanao fiainana, alao za mba hanao zay mahafinaritra sy metimety amiko, fa leobe am'le fiainana atao anatin'ny ty tokantrano ty. Zay tsy azo ny sainy hoe inona ny antony anaovana an'izany. Intérêt collectif, tombontsoa ho an'ny rehetrarehetra, ny antony andrasana an'le ondry, ny antony andrasana an'le omby, ny antony amahanana an'le izy, ny hetsika rehetrarehetra izay atao dia ho an'ny rehetrarehetra. Zareo tsara fa rehefa mampidibola isika rahalahy, isika lehilahy zay manana tokantrano dia tsy mampidibola ianao ho anao, marina sady diso. Rehefa tafiditra ao tokantrano ny voly tsy mahazo miteny ianao, aiza ny volako, aiza ny volako, ty fotsiny ve ny azo ny volako iny? Tsy an'izany. Zareo fa mireazira be ny ranabavy hoe way, ty fotsiny ve ny azo ny volako iny? Fa laninao tamin'ina daholo ny volako zany. Fa milazanao tsisy rahalahy eto samy na adesinga ny ray ary anao an'izany, ary na tsy rahalahy raha fa na jentilisa ary tsy samy anao an'izany, satria maninona ao anatin'ny tokantrano dia tsy izao intsony irery any, fa ilay tokantrano amin'izay. Azontsika le izy hatreo ny tokantrano amin'izay zava-dehibe. Tafody le zanakadala taloha izy namely tena, any amin'izay misy azy any mahazo mihinana zay tiany hohaniny izy, mahazo misotro zay tiany sotroiny izy, mahazo matory izy amin'ny vanim-potoana tiany atoriany, ary mahazo mifo izy rehefa te hifo, miasa izy rehefa te hiasa, tsy miasa izy rehefa tsy te hiasa. Fa tafiditra ary tafaverina ao atokantrano rainy amin'izay izy, tsy maintsy manaraka n'ilay système izay mipetraka ao anatin'ny tokantrano rehetrarehetra misy manerana an'izao tontolo izao, mitady zay asoany io ankohonana io ny élément rehetra. Izy dia asaitsika miasa, na dia mbola zaza ary izy, na dia mbola 1 taona 5 taona ary izy, dia efa asaitsika sahady, sarotsika sahady izy mitady soa, mitady zay fahasoavana ho any io tokantrano io. Na ny tiatero, na ny tiataovy zao, na ny tiataovy zao. Dia rehefa avy eo ihany koa iny, rehefa voavolavolanao tsara iny, mivoaka ao anatin'ny tokantranonao, dia anamboatra tokantrano anankiray indray iny, dia ho ampianariny an'izay ny zanany sy ny olona rehetra izay manodidina azy. Tao anatin'ny vanim-potoana amin'ny fiangonana raha lasanabavy, nyaina zavatra tahaka izany ny fiangonana, nyaina fiangonana tokantrano, mifampiahy izy rehetrarehetra, tsisy mitady zay afalin'ny tenany, tsisy mitady zay asoany tenany, tsisy mitady zay ampandrosoany tenany, tsisy mitady zavatra tahaka izany. Nisy fotoana ko tamin'ny herinandro lasa iny tena nandinika mihitsy hoe nisy fahasimbana be mihitsy ny vokatry ny fahotana izay nataon'olombelona. Fa le tantara fahasimbana kay raha lasanabavy tsy resaka fotsiny ao anatin'le tontolo hoe nanota zany Adama sy Eva dia nivoaka saedeny izy dia lasa ohatran'izao, lasa ohatran'izao, fa le tokantrano mihitsy ny efa simba nanomboka tany amin'ny tantaran'ny Genesis tany. Ny mampatonga amin'ny resaka anao an'izany satria amin'ny tantaran'ny Genesis toko fa 4 raha tsy diso a dia misy ny tantaran'ny Kaina sy Abela. Ary rehefa nitranga ny tantaran'ny Kaina sy Abela dia nanontanian'Andriamanitra i Kaina, nanontanian'Andriamanitra Kaina rehefa maty Abela, aiza ny rahalahinao? Ahoana navaliny Kaina? Moa mpitandrina ny rahalahiko fa zany hoe tsy maninona ny anontanianao zay rahalahiko any, inona ny dirako amin'ny rahalahiko? Tsy responsable, zay nydikany hoe mpitandrina, tsy responsable any rahalahiko a, fa maninona no zano anontanianao? Inona ny dika zay? Efa nipetraka tao am-pony Kaina amin'izay lay voan'ny fahotana, dia tsy nafa ny fitiavan-tena, tsy nafa ny tsy fiheverina, afa-tsy ny tenany irery any. Ka noho ny nanontaniana izy, aiza ny rahalahinao, aiza i Abela? Ozy izy Kaina miaraka ny voan'ny fahotana izay mipetraka ao anatiny, tsisy idirako ny raharahany Abela.
tsy fantatro mihitsy zany resaka zany aza antaninany zany ao anatin'ny tontolo ny fiangonana raha lasy anabavy. Inona ny zavatra mitranga ao anatin'le izy? Ny olona manompo an'Andriamanitra, fa ny olona tsy tafaverina ao anatin'ny tokantrano. Tsy tafaverina ao le olona manompo ny olona, fa tsy mahatsapy izy ao anatin'le izy hoe ao anatin'ny tokantrano. Fa inona ny heverany rehetrarehetra n'io tontolo fanompoana izay misy azy io? Tahaka ny toerana hinanakanina, dia tahaka ny toerana ialana sasatra. Reradreraka valabalaka avy amin'ny fiainana any, ndeha loza hivavaka, ndeha loza hivavaka. Dia avy vavaka dia maherihery, dia misaotra ny tompony iray, dia lasa ndray manohy ny fiainana. Reradreraka ndray, vavaka ndray aloha, dia rehefa mivavaka dia mibanjina an'Andriamanitra ao. Za rery ihany ny eto. Hitanao le esprit le ao anaty mihitsiny, misy zavatra mbola tsy tafaverina tsara le zanakadala. Tafaverina izy zany, fa le toe-tsainy efa zatra loatra le namelitena tary, dia lasa ny araina ny voaka. Vita sakafo, tsy nandray anjara ninina mihitsy izy tamin'ny fikarakarana anio. Alay ny sakafo dia lasa izy miditra amin'ny chambrany, mihinan-kanina. Hafa ihany zany atao amin'ny dada, saotsaotra ny dada ery. Merci papa zao. Na tiako lazaina anao anatin'izany, tsika manompo an'Andriamanitra. Merci papa, merci papa, zatra tompo, alleluia. Saotra fa ianao nanao an'izao ana, ianao nanao an'izao ana, ianao mitondra an'izao, ianao nanao an'izao. Zay ny ataon'le zanakadala, mankasitraka ny rainy, misaotra ny rainy amin'ny zavatra rehetrarehetra, fa tsy mitondra na inona na inona zay asoa an'ilay tokantranony ray. Samy efa niaina an'izany daholo tsika rehetrarehetra. Faly fotsiny miaraka manompo an'Andriamanitra, faly fotsiny manompo an'Andriamanitra, faly fotsiny manao zavatra ao an'Andriamanitra, fa lay fo mbola tsy tafahorina tsara ao amin'ilay tokantranon'Andriamanitra. Nary Petera ary niaina an'izany zavatra zany, ka ny antsony Jesosy azy manokana mihitsy mialohan'ny itsanganany, mialohan'ny akarany ho any an-danitra. Natsony Jesosy Petera, Petera, afenao te nanontaniany indre mandeha. Mo ny fitiavanao ahy mihoatra no fitiavany reto. Ozy Petera namaly, eny tompoko, ianao malala fa tianao ahy. Nanontany faharoa ny tompo, mo fitiavanao ahy mihoatra no fitiavany reto. Ay, nyvaliany Jesosy aloha le izy, fano ary ny ondroko. Nandeha ny teny faharoa, mo fitiavanao ahy mihoatra fitiavanao reto. Fano ary ny ondrikeliko, ary fahatelo, mo fitiavanao ahy mihoatra no fitiavany reto. Andraso ary ny ondroko. Manomboka miresaka amin'izay Jesosy, fa tafody atao anatin'ny tokantrano ianao ry Petera. Ary ianao dia natao asoa na rehetrarehetra zay ao. Isika raha lasianabavy tsy ampodiana fotsiny, satria tiantsika Andriamanitra dia samy vita. Amen. Ozy atao misy fiviliana be nge ao anatin'ny fiainana amin'ny maha-kristianina. Andriamanitra nanangana ny fiainana amin'ny maha-kristianina amin'ny mazanaka atsika ho ao amin'ny tokantranony. Natao hoe tokantrano tsy ty vatandrindriny ty, fa ianareo ny tokantranony ray, ianareo reo manodidina atsika ireo. Zany tokantranony ray, isika reo, tsy isika reo irery ihany, fa reo zay rehetrarehetra enao, fa mitovy fanahy aminao. Ny atao hoe raha lasianabavy, tsy le samy miantso Jesosy, tsy le samy manao tahiny tompo, fiadanana, fa le enao any anatin'ny fanahinao any mihitsy ny fanahiny. Tsy haiko nareo zao rehefa miresaka amiko raha mba eninareo ny fanahiko, hoe tena ao amin'ny raiko ity olona ity. Fa za rehefa miresaka aminareo, za moa no men'ny tombo azay don de discernement zay, tonga dia eniny fanahiko any anatiko any, hoe reto olona reto fianakaviako ao amin'ny raiko reto. Fa za mahalala pasteur be deaibe fa mifanerasera tamiko, fa tena tsy eniny fanahiko any anatiko any ny maharalako azy. Fa misy olona tsinotsinoko tsy fantatro akory, misy olona anankiray zay ny fakafantaranay ao ampianaran'ny zanako zay fotsiny, dia manoratsiny izy tsy indraindray fa tena eniny fanahiko any anatiko any, tsy miara-vavaka amintsika izy, fa tonga dia eniny fanahiko any anatiko any rahalahako ty olona ty, rahalahako. Vao miresaka amin'ny tonga dia eniko rahalahako ty olona ty. Zay toe-po zay raha lasianabavy no tian'Andriamanitra ho restorena ao anatin'ny tokantranony, mba tsy hanompo an'Andriamanitra fotsiny irery any isika, ka hitady zay asoantsika fotsiny ao amin'ny tontolon'Andriamanitra, dia samy maka ho azy fotsiny irery ihany.
tahaka ny any amin'ny restaurant zany ny fiangonana zay misy ankehitriny tonga de ataontsika mahitsy mihitsy ny resaka fa misy zavatra tsy tafaverina ao anatina tontolo le fiangonana resako zany tsy dénomination tsy hoe fiangonana irina fiangonana rina le trano arina ry izy menakavy ary fa le toe-po sy toe-panahy mihitsy ary za tsy miresaka ny velany ihany koa fa za miresaka ny tena eglizy ny Kristy isika reo no resako fa za mieritreritra ianao hoe ianona angamba zany resahan'ny paster zany le fiangonana ary mihitsy zany tsika ny resako tsika samy zanak'Andriamanitra ny resako manahoana ny toe-pontsika toe-po tafody ao amin'ny ray ve sa toe-po mbola célibataire mitady zay asoana azy tady zay mamety azy mampirina ny anatam-posy efa ao atokantrano ray mbola misy mampirina le fromage sokafana ny frigo misy matazatazana le izy toe-pona afrikanina zany ozy izy le namana anankiray zay nanao vazivazy zarytenany hoe ao anatin'ny frigo ny afrikanina misy jus ao miena io fa antaninao ny ray trano izy asotro an'io tsisy sotro izy menaka fa niena ho azy tao io tsisy na ray ary tsisy jus de inona zany jus de inona nga misy azany ao mozay valiteny nga misy azany ao zany ve ary mba isotro nefa izy amin'io nefa ninana n'le ohatran'izay tao zay toe-po zay tsy toe-po ao anatin'ny tokantrano azonao ve zany zavatra zany tsy toe-po ao anatin'ny tokantrano ary raha manao an'izany ny zanakitsika anaro teneno ahitsio fa rehefa tsy ahitsinao izy de miaina fiainana fitiavantena tahaka zany fitiavantena nge zany ianao mipetraka ao anatin'ny tokantrano ianao misosy rery ny sasany manao vizity amin'ny alina ny olona matory daholy izy eo anananeo misitina moramora de maka ao nisy felana mortadelle anankivalo tao fo enao maraina anakefatra sisa ary ny afetsifetseny asiany ambiny ao raha vao tsy asiana ambiny ao mantsy tonga de tratra be hoe fa ahoana mifandehany fa asiany ambiny ao ary raha tena fetsy ary izy hoan'ny isan'alina io miena ray de tsy hitany masonao mihitsy hoe neniena le failina fa ohatrany teo ihany ny teo zany toe-po sy toe-panahy zany de hitatsika ihany koa anatina tontolo ara-pana fa ny olona de tonga manompo ho an'ny tenany irery any za te hiresaka aminao fa ianao na tsy hanompo ho an'ny tenanao ary Andriamanitra mahasoanao foana Andriamanitra mahasoanao foana rehefa zanaka tafody ianao Andriamanitra manome anao zay tokony ho anao foana fa rehefa tafody amin'izay tsika de tokony tsy tady izay asoa atsika intsony fa Kristy Jesosy ary nge tsy nitady zay asoa azy za matsiaro mihitsy fa Jesosy Kristy mba nanao alimbavaka tsy hoe mba moa zany fa isaky nometsika izy manao alimbavaka foana fa nisy alimbavaka anankiray manokana izay nataony melohany antsony ny mpianany tsy haiko na marika Mateo toko faefatra angamba misy an'izay na toko fatelo fa nanao alimbavaka Jesosy de rehefa nanao alimbavaka izy mandra marain'ny andro izy tsy mivavaka ho an'ny tenany tsy mivavaka ho an'ny tenany nisy fotoana Jesosy nanambara zavatra ohatran'izao mihitsy mivavaka ary ny resaka ary tiako mihitsy tena mba ho voarain'ny fanahinao anieny fanambarana zao lazainy Jesosy tamin'iray raha io fantatro fa raha izaho de miaino aho mandrakariva ianao fa nony amin'izy reto ny vavahako ianao mety mieritreritra hoe Jesosy zany fa za te hilaza aminao fa nitoerana zay nomen'Andriamanitra tsika anie sy ny anarana zay nomen'Andriamanitra tsika de anarana mitovy amin'ny toerana mitovy amin'ny toerana zay nomen'Andriamanitra ny Jesosy inona zanak'Andriamanitra hozy izy Jesosy manambara raha eo fantatro fa raha izao de miaino aho mandrakariva ianao za mahazo miteny ohatr'izany ihany koa fantatro fa raha izao de miaino aho mandrakariva ianao inona ny dikany zany ny amiko rehefa tafody ao amin'ny tranony ray koa rehefa tafody ao amin'ny tranony ray ny le zanaka dala tsy mila mamelo tena tsony izy azonao ve zany tsy mila mitady zay aso azy irery intsony izy azonao ve zany rehefa tafody eo amin'ny tranony ray le zanakadala tsy mila mitady fiarovana intsony izy tamin'izy mbola tsy tao amin'ny tranony ray ny andro kisoa
fa misy mihetsiketsika kely ny tokotany any tonga de ranga maso ranga sofy mitsangana aingana miaraka amin'ny kibay ngambany satria mitady isy angalatra ny kisoana mitady isy amono izy miaro ny tenany izy mitady zay amamety ny tenany izy ary tsy diso mihitsy izy manao an'izany tsy diso ny olo zao tontolo zao raha mitady zay asoa ny tenany sy azay ametimety ny tenany fa isika efa tafody ao amin'ny tranony ray Andriamanitra no miaro atsika Andriamanitra no mitantana atsika Andriamanitra manome zay masoa atsika rehetrarehetra fa isika mila miova toe-tsaina sy toe-po ankehitriny azonao ve zany ny ao anatin'ny restaurant rehefa mandeha restaurant isika dia inona ny ataontsika any mikomandy zay tiantsika rehetrarehetra mihinana zay tiantsika arak'izay itiavantsika sy ilatsika azy za mila lasopy dia mahazo lasopy ianao za mila steak dia mahazo steak ianao za mila tsatsio dia zay mahazo misao zay rehefa ao tokantrano ianao tsy manao an'izay fa zay hohaniny eo hohaniny na sosety io na voatavo io na inony io courgette fa tsisy manao mihitsy ao anatin'ny tokantrano iny ana ataovy lasopy fa tsy tiako io ny ana ataovy côtelette ava zao ve natao loka averiko amin'le resaka teo fa aiza ny volako za ve manome ohatriny nanareo dia zao ny ataonareo lokako fa raha zay ny tianao hiaviana miala an'le tokantrano ianao a dia ndany ianao so volanao afidio zay tianao sy mahafinaritra anao any dia andrahoy a dia hoano zay mety aminao fa rehefa ao anatin'ny tokantrano ianao dia miaraka mihinana ny zavatra zay misy tonga ny olona ny anatina tontolona fiangonana dia samy mitondra ny sujet de prièreny Andriamanitro za mila an'izao ako za mila an'izao ako za mila ny fiainako atao ohatr'izao za mila ny fiainako atao ohatran'izao miara-miditra amin'le restaurant io zany dia rehefa tafiditra amin'le restaurant samy mihinany azy raha misy olona zato ao anatin'ny restaurant tsisy olona fampiresaka zany hoe mihinana dia mitsangana kely ahoana iny za hoaninareo zany trany tsara ohatrin'io zao ohatrin'io zao tsisy manao an'izany ao anaty restaurant tsisy mifampivakiloha fa ny relation anatin'ny restaurant dia relation amin'le olona sy le patron na le olona sy le serveur mba miresaka amin'ny serveur za mba nao azao za manao azao za mivita lany zay lany aloha ny vola lasa mivoaka tsisy rarahinao zay ambiny ao mihitsiny fa dia zay mifandeha dia zareo tsara ny anatin'ny tontolo mpiangonana rehetrarehetra any fa samy mihinany zay hohaniny fotsiny samy vavaka amin'Andriamanitra samy resaka amin'le serveur zany Andriamanitra zany le mpikarakara dia zahay le serveur azao kely namanao pasteur serveur hoe ho azy tsy mahalala ny asana pasteur dia serveur ny asana pasteur dia Andriamanitra le cuisinier dia lasa manato ny pasteur hoentina mbavaka ihany ina mavaka rarabavilidia ay vadinao dahoary raha eo le any amin'le cuisinier zany anaovy lasopy io ny madame Lydia nandray ny ranabavitsoa ay le anina ny anazo misao spécial sa tsotra spécial oniny azy vitsy zay zavatra ray lasa mandrotsaka fanatitry fanomezany ranabavy Lydia fanaraka amin'le fangatana teo raha vao tsy fanaraka tsy mahazo so dia hoe volana lasopy spécial ny tedavina nefa lasopy tsotra be no aloha tsy mety io tonga dia osy pasteur tsy mety zany raha te ahita ny voninahitr'Andriamanitra tsy maintsy manome fanaraka an'izay raha te ahita ny tsy fahita mila manome ny tsy fanome fa raha voatsy zay tsy izy ny eo fa zay fanaraka amin'ny komandinao ihany raha lasa nabavy ny tontolo ny tokantranon'Andriamanitra tsy misy zavatra ohatran'izany ny tontolo ny tokantranon'Andriamanitra tsy zay tiako no hoetiko eo anatrehan'Andriamanitra ary tsy mitady zay asoa manokana rehefa ho amin'ny Kristy ianao dia voavonjy fa tsy zany mila entina mbavaka isan'andro san'andro Jesosy apio amba vonjena apio amba vonjena efa hoe efa fantatry ny rainareo zany efa hoe za malala fa miaino mandrakariva ianao fa mivavaka voalohany ianao dia efa niaino anao izy za zany te hanome antoka anareo amin'ity androandroany ity fa sika rehefa zanaka dia misy zavatra omen'Andriamanitra memem-pona ary na tsy mangataka ary tsika tsisy amintsika reo nge mangataka vao maraina mba ataovy misosa tsara fironany rahako any anatin'ny vatako any Andriamanitra le fofinainy atao mba avoriko mba harovy mba hiaina tsara mihitsy ny foko tompo aza vela hidobodoboka mihoatra 150 fa so maty ahako tsisy manao an'izany fangatahany zany
kanefa dia omen'andriamanitra maimam-poana raha eo asa-pandalovina amiko ny zavatra oatra zao aza tao azao aza tao zao fa omen'andriamanitra maimam-poana fa rehefa tafiditra ao anatin'ny tokantrano amin'izay isika dia natao hihevitra ny hafa amin'izay isika ao anatin'ny restaurant raha lasina bavy laniny hanina apetraka eo ny vilia tsisy olona mihitsy ny hoe laniny hanina dia makany an-dakozia na samy vilia tompoko tsy asanao zany dia jereo tsara ao anatina tontolona fiangonana fa tsisy mivaky lony amin'izany resaka zany tsisy mieritreritra ny amin'izany fa dia miady rery pastera ary normal be mihitsy ny pastera raha miketrika izy rehefa avy eo sahirana izy ko tsy voalohany io fatranoko sahirana izy ko mivoaka avy eo izy mbola vazavazan'ny ramatoa any ambadika any fa ina ny toriteninao tao noho io fotsiny rakitra so dia verinareo fa tsy fiainana pastera maro zany fiainana pastera maro zany ina indray zo nytorianao tao fa izavy ny tao noreo fotsiny ahoana ny atrehana ny herinandro amin'io dia tsy maintsy miketrika ny cuisinier tsy maintsy miketrika serveur hoe ahoana ny fomba abetsabetsaka an'ity ahoana ny ampatonga an'izao ahoana ny atateraka an'izao fa rehefa isika no mifampia rehefa isika mifampieritreritra rehefa isika ny manolotra ny momba ny tenantsika ao anatina tontolona fanompoana ao tsy misy an'izany zavatra zany ny olona tonga ao hitady ny anjarany fotsiny inona nomen'ny tompo andro any inona ny masoa andro any mbola fiainan'le olona célibataire mbola fiainan'le olona mamely tena mbola fiainan'le olona mitady fiarovana ho an'ny tenany tena ny verset biblika ary verset biblika fitiavatena daholo aloha tonga dia ataoko mahitsy reo olona ny resaka fa atao anatin'ity feny verset biblika fitiavatena manetsika ny fitiavatena tsika osika tamin'ny heriny hoe rehefa ratsiny ao anatin'ny olona rehefa malotony ao anatin'ny olona na ny zavatra tsara ary voaloto ny fisainany voaloto ny fisainany fa miankina amin'le olona ihany io fa rehefa voadio an'andriamanitra ny ao anatin'ny fony na mahita zavatra ary izy ao anatin'io baiboly io dia tsy mitodika any amin'ny tsony resaka tsy zaho intsony fa Kristy tsy mila paherezina tsy mila tenenina hoe zao angely lalany hoe zao anieny fandehany hoe ary efa nivavaka ho an'ny sakaizany tsopa tena ampodiny Jehova ny fiadanany ary nonerany avoroeny zay rehetra nanana teo ary ny zanaky Jopa ny tsara tare indrindra amin'ny zanaky ny tatsinanana rehetra raha mbola mila paherezina be tahaka zany ianao dia tahaka ny zazakely izay ampaherezina foana ao anatin'ny tokantrano io zazakely ohatra zao hoe ty anankiray ity zao raha saina mitondra kopy io zao any an-dakozia tonga somatsara ny kopy tsy isy olana teny ampandehanana fa ny ainga aveto izy tonga vari ay bravo fa be dia be ny mpino ohatran'izay zay ny dikan'le teo le resaka ny teneniko anao teo mena verset biblika bravo ny dikan'iny mena verset biblika zay vao mety asoan'lay tokantrano izy zazakely io tamin'ny maraina nitadiny kirarony zay nila kirarony tsita dia fatan'le izy hoe hitady kiraro olona anankitelo sa efatra nitady an'le kiraro lasa izy niazakazaka sady memebe izy niazakazaka izy niazakazaka dia nitsofoka any ambasy izy fatany ka an'le ila kirarony dia nalainy avany dia naseho any fifaliana eraky ty trano fa raha olon-dehibe ny manao an'izany hoe hitany ila kiraro vadiko hitan'le izy fa raha be mihitsy ny raha zay ny zava-mitrango anatin'ny trano bravo tena angamba raha misy vahiny miditra hoe Andriamanitra aloha zaody eto vao tadidiko hoe tsy maty le gazy manaraka miverina fa fianakaviana hafahafa fa jere tsara ny tontolon'ny ankohonan'Andriamanitra fa raha tsy dokadokafana ny sasany tsy manao ninina rehefa pepehana ny lamosina avoaka amin'izay raha saika anao rakitra 5000 andray pasterako zany aiza le royalateur niny aiza izy teo fa tena mitovy amin'le zazakely nitady kiraro zay rehefa ny ankohonanao ihany ny entinao ambavaka inona moa mahasamy hafanao amin'ny gentlis azonao ve zany toe-poso toe-panao amin'ny fanjakany lanitra zany
ina mahasamy hafanao amin'ny jentilisa na ny jentilisa tsy mba mitady izay asony ankohonany sy ny tenany ozy izy jesosy nanambara ianareo na de raha tsy ara-maninona malala ny me zava-tsoa ny zanakareo inona mahasamy hafantsika am'ireo raha samy mitady zay amety azy raha samy mitady zay fitahinao azy le fomba fanaovana anazy fotsiny tsy mitovy fa mitoe-posy mitoe-panahy miafina ao anaty de mitovy ihany de zany ve ny nanaovana atsika ampodiana atsika ao amin'ny tokatrany ray rehefa tafoda zanakadala de mitady zay aso ny tokatranony izy ary eo indrindra raha lasy anabavy ny problema n'lay zokin'lay zanakadala de amarantsika ina koa ny toe-pon'lay zokin'lay zanakadala mbola toe-po fitiavatena ihany zay tsy miodina ao amin'ny ankohonana fa miodina ao amin'ny tenany ihany satria ahoana ozy izy lay zokin'lay zanakadala raha eo say ela izay no nanompoko anao sy nanaovako ny sitraponao rehetra sy ny nanakeko ny didinao rehetrarehetra kanefa tsy mba nomenao ahy na de zanakosy ray ary erako mifaly amin'ny sakaizako feno izao be deaibe sy feno koa be deaibe le resaka interehako sy mety amiko sy ny sisa rehetrarehetrako sa zany te hizara aminao androany fa mila miovany toetsaitsika amenna tsy mitady zay asoatsika fa zay masoanao efa taon'andriamanitra raha teo zany lazao kely le namanao zay masoanao mino mahazo antoka fa efa taon'andriamanitra zany zay mantsy ny problema antsika inge ao anatin'le izy matahotra be tsika hoe raha tsy teny za mbola ato de tsisy manatitra sakafo tsy misy anjara-tsakafo ka efa zatra loatra hoe tsisy sakafonao ntsony teo ambony latabatra ka any ka vao manomboka ny raharaha de efa mahazo toeran'lay zanakadala laloha za hipetraka eto ataoko hitandralao hoe za ato so de tsisy sandro reo vary ao na tsy zay ny ataony fa vao misy manisan'le kapoka de efa mana efa ato firy moa le fanao mahazatra tsy ohatr'zay loatra le fomba filaza fa antanina firy moa le firy kapoka fanaonareo aty zao taloha efatra ay tokony efatra sy tapany am'izay zany zao izy tsy miteny za efato tokony efatra sy tapany am'izay zao zay mihitsy mbola voatelo sy tapany zay apivo ray farany te ilaza izy za présent za te ilaza aminao ndra fa rehefa tafody eo amin'ny tranony ray ianao omenanao zay rehetra ilainao za tena manana antoka za tsy mba mangataka zavatra be deaibe zany fa za manana antoka fa omena azy ilaiko rehetra ozy ny teny jesosy manambara tsy misy aminareo mafoy zanaka trano ray vady sy sisa rehetrarehetra ka tsy omena avy zato eny am'izao fiainana zao ary amin'ny hoafy de fiainana mandrakizay vo tafody fotsiny ianao de fa omenanao zay ilainao na angataka ianao na tsy angataka omenanao zay ilainao mino an'izany venao tsy angatana te davy io baiboly io raha mahita ianao singany ray ka nangataka jesosy na inona ray eo ao nandray ny sakafotsika ratoandro iza no irahanao anome an'izany nisy fotoana mpianatra nanontaniany jesosy 3 taona angarangidina ny arahantsika ho nisy nahory anareo va zalahy tsy nangataka ninninna nisy fotoana ry izy nandeha niondrana an-tsambo adino nitondra mofo sy jesosy nyresaka taminy tandrema amin'ny masirasira fadiseo sadiseo sy ny fariseo ozy zareo fampiresaka no ny amin'ny nanadinotsika amin'ny mofo angamy zany ozy jesosy ina nidira amin'ny mofo mbola tsy azonareo foana ve mofo 5 azandrano 2 firy moa ny ambiny izy tsy niteny tsony hoe namikisana firy fa firy ny ambiny rombe folo spika tompoko mba tsy nanontaniana hoe firy andro voalany rombe folo spika zany misimisy ihany indrindrindra ho an'romby folo lahy raha isy bika avy zany fa alery mody samy loloha raha mbola atao am'le toe-poti tena mody avany nahazo tsika any amin'ny ankohonana sy ny fianakaviana nahazo tsika ary tam'le nzaraina mofo 7 le anankiray satria ny en'andriamanitra tsy mandeha kajin'olombelona mihitsiny satria raha kajikajin'olombelona mofo 5 roa 12 sibika mofo 7 zany tokony maheta 9 7 sibika teo fa ny azy mofo 7 raika 12 sibika indray ny ambiny mofo 7 raika ka inona indray mbola rarahinareo an'izany atry zay ny rahantsika izay mo nisy nahory anareo fa
za te ilaza aminao androany fa manomboka amin'ny fotoana iarahanao amin'i Kristy. Tsy manan-java-mahory ianao. Dika le tsy manan-java-mahory zay ilainao afa-tsy zay tianao sao dia miaraka amin'ny kaprisy rehetrarehetra zany zavatra zany. Hoe tsy manan-java-mahory iony. Dika zay mahazo an'izao, mahazo an'izao, mahazo an'izao, mahazo an'izao. Fa zay ilainao dia omen'Andriamanitra. Fa milamina ny momba anao iny. Fa anjaranao amin'izay ny mihevitra ny hafa. Za te hizara aminao androany manombo mihevitra ny hafa. Manombo mivavaka ho an'ny hafa amin'izay. Raha riva ianao hivavaka. Raha riva ianao hivavaka enganie. Ny tena tiako ary mba lazainao ny namanao raha riva hivavaka. Mba jereo kely ny endriny aloha dia tadidio izy. Eto ambavaka izy raha riva. Raha riva hivavaka. Tonga angety dia resaka tonga dia pratika angety. Fa tsy amenina fotsiny dia valina le izy. Dia rehefa tonga ny toriteny manaraka zay fa aitiko moa Jesosy tsy vitako indray moa zay fa miverina matoa zay apatsiahivinao amiko dia tsy vitako le izy. Fa mila miova ny any anatintsika any. Tsika le nitady sy namelo tena fahiny tsy zay tsontsika kehitriny. Le nitady zay nasoa atsika rery any tsy zay tsokitsika kehitriny. Ao anatin'ny ankohonana tsika zao. Manana ralasianabavy tsika zao. Manana olona tsika zao. Manana mpiara-mandovy tsika zao. Sambatra ery miaraka aminareo. Mpiara-mandovy amiko. Mety tsy fakahitsika ny an-danitra no ny abetsaka ny olengany ka mba hanamboarany tompo programa ifakahitan'ny tsirairay avy. Fa raha olona firy tapitrisa zany mantsy tena manahirana ifampitady amin'izany. Anao atsonjombe rehefa manahirana ny ifampitadiko maika fa firy tapitrisa. Fa ingany mba amboarany tompo ny programa. Fa mpiara-mandovy tsika. Mpiara-miditra amin'ny fanjakan'lanitra ary zay ny fampitantanantsika. Za tsy mahazo misaina ho an'ny tenako intsony dia nareo ihany koa ampianarina androany. Tsy anareo intsony ny zava-dehibe. Tsy zaho intsony. Fa ny ankohonan'i Kristy. Fa rehefa omponao ny ankohonan'i Kristy, miara-mandroso ianao dia miara-mitombo. Ho anareo mahatsapa maimaina io. Maimaina. Ny olona rehefa tsisitsisy atao dia amin'iny izy mitady vady amin'izay. Jerenao za zany tonga dia lozika tsotra nomeko anao. Tsisy olona mianatra mihitsy ka deuxième année dia hitady vady. Deuxième année na hitady ary izy dia sipasipa ny tedaviny. Hoe cinquième année zany vao hiala. Fa rehefa tapitra le vanim-potoana fianarana iny tsisy atao amin'izay, tady vady amin'izay izy. Tsy hita ntsony indrindrindrindra hoe mitady vola dia azo le vola atao inona amin'izay ary dia voly dia. Alao hitady vady amin'izay amelona konana. Zay le resakitsika hoe ny olombelona tsy mahay afa-tsy mamaha olana sy tady olana. Rehefa milamina izy tady olana amin'izay izy. Karoka problema amin'izay izy. Ny tontolo fiarahantsika amin'Andriamanitra marina azy isika. Dia tontolo fivelarana amin'ny hafa amin'izay. Tontolo fitondrana ny hafa amin'izay. Fifampitantanana ny hafa amin'izay. Dia tsy irahiraina tsony fotsiny le hoe ifampitatana iara-dalana samy zanak'Andriamanitra. Dia nefa amin'iny ihany ny samy zanak'Andriamanitra samy mivavaka. Fa rehefa tonga ny an-trano samy mitondra sujet de prière. Inandray samy verina amin'ny komanda indray ny anahy misao Andriamanitra ao. Tafody any an-trano iny zany. Ao am-piangonana fampivavaka fandray tanana. Tena mba tena asiana le kipikipy mihitsy raha fampiasay. Verina ny an-trano amin'izay tady lasopy indray ny elanela tsy nohanitsika zao. Verina restaurant tsy ankohonana isika. Mitady izay hampandroso ny ankohonana amin'ny Kristy. Tady izay hampivelatra. Tena dia figoavana be ho ahy mihitsy ny resaka pastoral, resaka formation pastoral iny tena henoko mihitsy any anatiko any. Indray ohatrany misy an'ilay maha-olombelona iny sao dia mbo manondrana raha ty. Ahoana ny ijerena olona efa tafakatra 7 zareo ao ary tsy maintsy arana tsirairay avy le izy satria vokatra ny tedavina. Ahoana ny ijerena n'izany zavatra zany. Fa henoko mihitsy fanamasina mampahery ao anatin'le izy. Vitatsika io. Satria maninona ho an'ny fianakaviana ao amin'Andriamanitra. Ho an'ny filazantsara. Tsy maintsy toriana ny filazantsara ary zay ny moyen tsara indrindra. Ampivelatra ny filazantsara. Zany ny lalany zany. Dia tsy maintsy idirany zany. Ny foko. Tsy ao amin'ny tenako intsony. Araka ny teneniko anao zany nge ho any an-danitra. Na amin'ny toalety ary ange miala sasatra somatsara ao amin'ny toalety. Ho any an-danitra.
fa tsy hoe miandro voaka zay vo hoe miandry ny any lanitra jesosy nda rehefa voaka miakatritsika fa tovy loha zay tokony atao zahay tovy loha miandry eto na mandro a na ny amy toalety a na maninona voafonjy a fa manahoana ny ankohonako zay toe-po zay ny zaraiko aminao ihany koa mievera ny hafa ianao manaova ny hafa mihoatra no ny tenanao satria ny tenanao efa raisy ny antanana tenanao efa karakarainy amena lazao lena manao efa karakarainy ianao asa matahotra ny aminao zany ianao na tsy hivavaka amin'ny alina reo aharovo zay tompo de faranana amin'ny hira faharoapolo moa misy an'izy iny aharovy aho tompo atolotro izao na tsy hanao an'izany arenao misy Andriamanitra zay miazona anao tsy mamela anao tratra ny loza zay tsy tokony azo anao tsy mamela anao an'izany fa lanjaranao ny miany rahalahanao amin'izay ianao karakaraiko reto karakaray ianao raisiko atanana reto raiso atanana amen ataontsika hivavaka efa mandroso be ny fotoanantsika araka itsangantsika de resaka amin'ny